Nanomboka ny alatsinainy lasa teo ka hifarana hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana Meo avy izao dia misy ny hetsika antsoina hoe nentiako fifaliako tanterahana etsy amin'ny ivitoeran'ny kolotsaina malagasy na ny IKM Antsahavola. Ireo kojakoja samihafa azo atao fanomezana ho an'ny neny no isan'ny aranty ao. Ireo kojakoja madinika momba ny haingo natokana ho an'ny vehivavy sy firavaka samihafa ary haingon-trano vita eto an-toerana avokoa no aranty mandritra ny hetsika nentiako fifaliako tanterahany eto amin'ny ivitoeran'ny kolotsaina malagasy na ny IKM Antsahavola nanomboka ny alatsinainy teo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ny volana Meo avy izao. Ankoatr'ireo dia misy ihany koa ireo fanomezana samihafa azo atolotra tsara ho an'ny reny. Izy ity moa zany dia hetsika ho fankalazana ny fihetsandreny izay nampitondraina lohateny hoe nentiako fifaliako. Izy ity dia ahitana ireo asa tanana malagasy izay nampifandraisana amin'ilay kolotsaina malagasy satria ny ivitoeran'ny kolotsaina malagasy nandray azy an-tanana dia ahitantsika ireo mpanao ny asa tanana malagasy ny ao ambadika, ahitantsika ny mpiavara-drano ary ahitantsika n'ireo mpandray anjara fito ihany koa ny ato ambadika dia tsy izy izany fa mirana bijou, chez soi, idemeva, Paris, maingo beauté ary madame Nanofo. Ny andron'ny asabotsy 4 Meo avy izao dia isy ny seho sy fampisehoana isan-karazany iarahana amin'ny mpanakanto maro eto ihany. Ankoatr'izany dia isy ihany koa ny atrikasa mahakasika ny lohahevitra manao hoe ny kolotsaina avara-drano sy ny asa tanana. Io daty io dia tena nisafidianay manokana satria alohan'ny fihetsandreny satria ny fihetsandreny no tena ary sabotsy io iny izay fa maro ireo olona ary mbola ny tananay hitsidika ty toerana ary mbola faradoboka ho an'ny ato anilany ato ireo mpandray anjara fito ny sabotsy fa 4 amby roapolo ny volana Mey ka ho asainay manokana ary indrindra ho an'ireo reny 50 tonga voalohany dia omen'ny ivitoeran'ny kolotsaina malagasy fanomezana manokana ary arahantsika fampisehoana izany ahitana ireo tarika mpanakanto efa miara-miasa amin'ny ivitoeran'ny kolotsaina malagasy ihany koa. Ny alarobia 7 amby roapolo Meo avy izao kosa dia isy ny atrikasa mahakasika ny lohahevitra manao hoe ny loko voajanahary sy ny akora. Mpanao asa tanana misy 10 mivondrona ao anatin'ny EP avara-drano sy mpanao asa tanana misy 7 hafa no mandray anjara amin'ity varotra fampiratiana tanterahany ety amin'ny IKM ity.